raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Manarak'izay dia arabaina avokoa antsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity androany. Ndaontsika hifanofahofa tanana ho solon'ny fifandraisantsika. Mino fa raha tonga eto ianao androany efa niomana ny fonao, niomana ny sainao hoe za androany tsy maintsy mahita an' Jesosy sa tsy izany ve? Dia izao ny anentanako anao dia izao hoe izay rehetra ataonao eto androany azo atao amin'ny fombafomba hoe alahady ny andro dia tonga fa tena ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy satria tsika tsy mitady sitraka amin'olombelona fa tena mitady sitraka amin'Andriamanitra dia tena ataovy izay hahafaly an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tsy hoe izay olona rehetra tonga eto am-piangonana ihany no hanao an'izay zavatra izay fa na isika rehetrarehetra izay any tokantrano any ary izay arabaina manokana ihany koa amin'ity maraina ity dia tena hoe miteray ianao amin'i Jesosy amin'ny fonao rehetra. Izay rehetra atao entina ny fanatitra dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany. Raha iain'ny tenin'Andriamanitra ihany koa ianao dia tena hoe ataovy ao anatin'ny feno fifantohana tsara mihitsy izany androany fa hiteny aminao Jesosy. Amen. Eny ary tompon-dao tsika hiaraka hitsangana ary dia ametraka an'ity fotoan'ity ao anatrehan'Andriamanitra. Izy ilay tompon'ny fotoana, izy nomentsika voninahitra dia rarintsika raha ohatra ka izy no resahantsika eto amin'ity androany ity vavaka isika. Jehova o mankasitraka be dehibe anao zay, misaotra anao zay fantominao zay dia tonga eto amin'ity toeran'ity. Raha tonga eto izahay dia manantena fa tena eona aminao ilay Andriamanitray. Ianao ilay mena voninahitra eto, ianao ilay asandatra eto amin'ity toeran'ity, ho asandatra ao anatin'ny fiderana ianao, ho asandatra ao anatin'ny vavaka, ho asandatra ao anatin'ny fanatitra izay ataonay ary manantena izahay fa hiteny aminay ianao androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay ho ampitondrainao amin'ny mpanomponao. Ny olona tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity androany Andriamanitra dia tena omenao an'ilay fiadanana, ilay fiadanana izay katsahana hifatratra, omenao an'izany izay androany. Omenao ihany koa izay rehetra mahasoa anay kanefa tsy voaton'ny vavanay amin'ity androany ity fa ianao ilay dadanay, ianao ilay Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay tsirairay avy dia ho ataonao aminay ane izany. Ombanao ane izao fotoana izao Andriamanitra, misy ny herinao miasa eto, miasa sahady ianao amin'izao fotoana izao any anatin'ny olona tsirairay avy, ao amin'ny tokantranon'ny olona tsirairay avy, amin'ny olona tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity. Manantena anao izay Jehova, manantena anao izay Jesosy, manantena anao izay fa hiasa mahery aminay ao anatin'izao fotoana izao ianao. Ho anao ny dera Tompo, ho anao ny voninahitra mandrakizay ny devoly fahavalinay kosa dia tsy omenay fitoerana entina dia kely ary programa satana rehetra hoentina anakorotanana izao fotoana izao dia mandamoka amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy toerana ho anareo eto ry devoly fa mangoronentana dia miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy nareo fa tsofina rano ity fotoana ity ho amin'ny fahombiazana, tsofina rano izao fotoana izao amin'ny fitahina tanteraka, tsofina rano izao fotoana izao mba tena ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tanteraka, tsofina rano izao fotoana izao mba tena tsapan'ny olona fa tena Andriamanitra velany, Andriamanitra izay ivavahanay. Dia misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo. Alleluia, alleluia. Amen. Ndao tsika hite-tanana mafy ho an'i Jesosy Kristy tompo izay tompontsika eto amin'ity toeran'ity dia andao tsika hanandratra hira sahady amin'izao fotoana izao hiditra eo amin'ny kianjan'ny fideransika. Tohizo hatrany te-tananao mandiza ho an'i Jesosy ianao, aza mihafahafa mihitsy. Mampifankatia, mampifandray eo amiana fiteraniray, samy hafa miavina mampinoniray eo
andraisanelay fanay mampifankatia mampifandray ampelawasolaka fideranda ile tukutsike ampelawasolaka fideranda patakalipanaka asana tonkensaralinda ile tukutsike Kianja fiderani ray rehefa totisoa ao andanidrao eo mitoeranay mandraky izay amin'ny mpifaliana ao antranondray eo kianja fiderani ray rehefa totisoa ao andanidrao eo mitoeranay mandraky izay amin'ny mpifaliana ao antranondray ampelao azolaka fideranda asana tomyamo ile tukutsike yo apela wasulaka fideranda nepasaka asana tomyamo ile tukutsike ile tukutsike yo apela wasulaka fideranda patakalipanaka asana ile tukutsike sosio wanobilapa fideranda patakalipanaka asana tomyawe ile tukutsike ile tukutsike fiderana dia zavatra tena tokony ataontsika zavatra ankasitrahan'Andriamanitra izany fiderana izany dia tokony ataontsika ho fiainantsika isan'andro isan'andro izany Jesosy irery ihany no mendrika hody raina izy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy natoy izao anao teneny akaikinao hoe Jesosy natoy izao atsika hoe izy mendrika hody raina dia andao atolotritsika ho azy arany dera amin'izao androany izao vonany amin'izany ianao asandrato ambony tananao dia ndaontsika hideran'i Jesosy hatrany ary
jesosy tokoa ny mendrika ny fiderana izy ilay mpanjaka ny mpanjaka izy ilay tompony tompo mpanjaka izy kanefa ny loza ny lanitra mba ho famonjenanao ny fitiavany anao na tonga an'izany dia andao tsika amin'izao fotoan'izao tiako ianao tena hifantoka hisaintsaina hoe fa manina tokoa moa izany jesosy no omena ny dera araka ilay tononkira teo hoe noho ny fitahiana noho ny fifaliana noho ny fiantrana noho ny famonjena tsisy olana vita an'izany ho anao tsy misy tambiny afa-tsy jesosy rery ihany ka noho izany andaontsika tena ho resy lahatra tena resy lahatra mihitsy ny ao anatinao ny fanahinao hoe tena mendrika ny oderainy ianao mendrika no asandratra ianao ianao ilay Andriamanitra masina ianao ny masina ianao ny mendrika raha misy fiderana tokony hivoaka ny vavantsika dia fiderana an'Andriamanitra rery ihany fiderana an' Jesosy rery ihany dia ndao nahitra izy ilay masina dia izy no asandratra tsika amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny hira amin'izao fotoan'izao Jesosy eo ianao tokoa no derainay ianao no mendrika ny fiderana izay asandratray loharanay avy any anatin'ny lalan'ny fona ihany mihitsy Jesosy satria resy lahatra izahay fa ianao rery ihany no mendrika ho deraina amen izany mihitsy Jesosy ianao no mendrika ny fiderana manantonanao ahidera sy hitsaka amafisina ihany Jesosy hoe ianao no masina ianao no mendrika tsisy olona hafa tokony ho derainay tsisy olona hafa mendrika ny fiderana izay asandratray afa-tsy ianao rery ihany ianao natoy izao anay ianao no antom-pisinay ka dia anantona anao zahay Jesosy Tumpo
Ianao le Andriamanitra lehibe, le Andriamanitra tsara, mamonjy anay. Omenay voninahitra ianao, voninahitra ho anao. Dia omenay anao ihany koa ny haja rehetra Jesosy. Piano masonao tompo misaotra anao izahay ny amin'ny fitondrana sy ny fitantananao anay ka dia tonga eto izahay mba hanompo sy hanome voninahitra anao. Androany Andriamanitro dia manamafy ny faloranay ny fiainana ray manontolo ho anao zahay. Ho anao zahay androany rampitso amin'ny taona ity ary mandritry ny fahavelomana rehetra. Ary ndreto ihany koa zahay amin'ity fotoam-pivavahana ity miaraka miankohaka sy miondrika ao anatrehanao. Anaika anao zahay, ankatoa anao zahay Andriamanitro. Mandray anay antanana ianao. Misaotra, misaotra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ho amintsika rehetra ny fiadanana. Ilay nambaran'ny anjely tamin'ny fotoanandro natokavan'i Jesosy teto ambony tany. Amafisika ihany hoe ho aminareo rehetra hoe ho amintsika tsiraray avy isambatan''olona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Miditsika fa ho araka izany tokoa no ataon'Andriamanitra dia andao hiteka mafy azy isika. Alleluia! Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra iherery ihany. Dia arabaina ianareo izay toka eto. Arabaina tahaka izany ihany koa ianareo izay ny tokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Ny tompany ombantsika iaraka amintsika aneo ny voninahiny eo amintsika tsiraray avy. Zao zavatra anankiray mampahery ahy ary tantaraiko aminareo. Raha mandinika ny Baiboly zao isika dia mahita fa nataiza ny toerana
nahitana Jesosy na hoe ny toerana ny andehanan Jesosy dia nisy zavatra magaga tsy takatra ny saina maneritreritra nataony hatranetrahany tamin'ireny toerana ireny. Ary anisan'ny zavatra nasongadiny tompo dia ny fanasitranana ny marary, ny fanaovana fakagana. Amen. Na tany amin'ny tany Galilea io na taty amin'ny tany Jodea io dia nahitana ny tompo ny asa hatrany hatrany, na nasitrana hoy aho sady nanao fakagana. Ka androany zao a eto Jesosy tsy disy mihitsy ny teny nataony hoy izy fa na aiza no iangonana ny olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia eo foany ao. Eto Jesosy tahaka ny hoe fony izy tany Galilea dia tany amin'izany toeran'izany izy, tahaka ny hoe fony izy tany Jodea dia tany amin'izany toeran'izany izy, dia eto ihany koa zany izy androany. Noho izany hiasa eto izy. Raha marary isika toka eto, na ino naretina, na manaona sy manaona fisehoan'ny aretina, hositranina ianao. Tao hiteka mafy isika. Ary raha manana olana, ho vonjeny ianao. Ity ihany koa ny zavatra anankiray tena mampahery ahy ary tena mampatanjaka ny finoko. Tsy mitovy zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny olona izay tena mitady azy sy ny olona varimbarina. Ohatra zao hitako anatin'ny Baiboly. Nandalo tao amin'ny tanàna Jeriko Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka maro be. Ary ny mponina tao Jeriko ihany koa efa niandry azy zay tena hoe vahoaka maro be. Dia tamin'ireo olona maro be ireo dia fantatry Jesosy foana ny olona tena hoe mila ny famonjeny, te eo aminy, te hita azy, te hita ny voninany, fantany tsara. Ohatra amin'izany zao misy lehilahy anankiray Zakaiosy no anarany, te hita ny Jesosy izy, te eo amin'ny Jesosy izy, nangetaheta ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izy. Ary tena noporofony mihitsy zany etahetany zany tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra no raisiny hoe andeha hananika azona aviavy ao. Na dia olona manan-kaja aza izy satria lehibe ny mpamoretry dia tsy nahoana zany fa andeha hananika azo na aviavy ao mba ahitako an'izao Jesosy zao. Ary ny porofo fantatry Jesosy no tena mitady azy dia hoy Jesosy mitodika anakany aminy, ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Halleloia. Ohatra anankiray ihany koa ity, nandalo tao amin'ny tanàna anankiray Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka maro be, tena maro be. Dia tao amin'ny tanàna nandalovan'i Jesosy io dia nisy vehivavy anankiray narary nandeha raha efa amataonany maro, efa lany vola mikarena tamin'ny fitsaboana tena fa tsy nety sitrana. Tapa-kevitra amin'izay izy fa andeha hanantona Jesosy, andeha tady famonjena amin'ny Jesosy, hitady fanasitranana amin'ny Jesosy. Dia ina ho ianao no nataony, nivoaka ny varavarany tranony izy dia lasa nanantona Jesosy tokoa. Dia izao no nataony, ho kasiako fotsiny lamban'i Jesosy dia ampy asitrana zany. Tena lehibe ny finoana tao anatiny. Tsy niandry fametran-tanana, tsy niandry vavaka spesialina, fa hoe ho kasiako fotsiny lamban'i Jesosy dia ho sitranao. Dia nataony tokoa, dia sitrana ara-baktery izy. Dia inona ny tranga ho ianao? Ho Jesosy tamin'ireo olona manodidina azy, iza no nanendry ahy? Dia hoy ireo mpianatra, tompoko, tsy hitanao ve ireo olona be dia be ireo mifanizina, dia voakasika ianao, voadonana ianao, voatosika ianao, voarailina ny akanjonao. Fantatry Jesosy tokoa zany, efa trany am-bolony tany amin'ny toerana naliany tany, nefa zany ny zavatra tsapan'i Jesosy.
fa tamin'ity mandeha ty zavatra hafa nitranga nisy olankasika mihitsy e nisy olankasika satria nisy hery mivoaka avy tamiko hery mivoaka avy tamiko iny hery no nanasitrana an'ilay vehivavy ka androany zao eto Jesosy raha tena mino azy ianao raha tena mitady azy ianao raha tena miandrandra azy ianao dia fatana ao anatin'ny fiderana ao anatin'ny fampona zay atao ao anatin'ny toroteny dia isy hery voaka avy amin'i Jesosy miaraka amintsika eto hoeny aminao hoeny aminao hoeny aminao hositraniny ianao hovonjeny ianao afaka notahiny anko ianao ka isika io tena ampianarina setanina tsy ho fombafomba fatongavana eto raha tonga eto isika fa tena asehoy mihitsy tahaka ny atahitany Zakaiosy tahaka ny atahitan'ilay vehivavy nararina dia raha nandritry be folo taona aoko tahaka izany mihitsy ny atahitantsika sy ny finoantsika fa ny olona tahaka izany no hitan'Andriamanitra engany akantsika rehetra io ho hitany daholontsika rehetra ho hitan'Andriamanitra daholontsika rehetra lay etaetanao ho hitany dia andray zavatsoa ianao asio teka mirefitrefitra Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia mena tompony voninahitra tompoko amen andeontsika hivavaka amin'izao fotoana zao hivavaka dia aneo ny etaetantsika ho an'Andriamanitra tokoa aneo ny etaetantsika ho an'Andriamanitra tokoa ataovy tahaka ny etaetany Zakaiosy ny etaetanao ataovy tahaka ny etaetan'ilay vehivavy nararina dia raha ny etaetanao miaraka amin'ny finoana fa tsy andalo fotsiny ty androandroany ety fantatr'Andriamanitra mahazo ny rehetra e fa dia mila an'izay Andriamanitra mitady olona tahaka izany izy dia ho tanteraka ny teny aloka ny vavako hoe ho hitanao ny asa lehibe ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao apetrao amin'ny fonao ny tananao dia andao hivavaka tsika rehetra tena sokafy ny vavanao Andriamanitra amaky ty fiangonana ety ianao amin'ity androandroany ity amaky ny rehetra ianao ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao ka tsy ho isan'ny olona mpanarika fotsiny zahay tsy ho isan'ny olona mpanotrina fotsiny fa ho isan'ireo olona tena mangetaeta ny ahitany voninahitrao ny ahitany herinao ny ahitany zavatra lehibe sy mahagaga ataonao halleloia ho tonga tahaka ny etaetany Zakaiosy ny etaetanay ho tonga tahaka ny etaeta sy ny finoana nananan'ilay vehivavy narary nandeha nandritry ny taona maro ny etaetanay sy ny finoanay ary ho fantatrao tokoa ne zay tena mitady anao androany ahitany zany ahitany herinao izy androany halleluia amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana sahady ny olona rehetra marary toka eto ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy misy fakakana ho an'ny olona toka eto misy fakakana ho an'ny olona toka eto amin'ny anaran'i Jesosy ho vonjen'Andriamanitra amin'ny fahoriana manjo azy zay rehetra toka eto androany ho vonjena amin'ny anaran'i Jesosy ka io olana nampahory nampijaly azy io hiala io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiala io ary ho tahina tokoa zahay rehetra toka eto ho tahin'Andriamanitra ho asoavin'Andriamanitra misaotra tompo misaotra akimpian'ny masonao dia mbola petra amin'ny fonao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy ho araka izany nambarako izany ane no iseho amin'izao fiangonana izao ny tompo aneo ny voninahiny amin'reto olona ireto miasa anao Andriamanitra miasa anao halleluia misaotra tompo misaotra
ny tsiraray avy dia efa mahatsapa famanginao tokoa ane. Halleloia. Miteranao Andriamanitro. Apetrao eo fo ihany tanana. Fa lehibe ianao Andriamanitro. Amen. Miteranao Andriamanitro. Fa lehibe ianao. Miteranao Jesosy. Makaka ianao, makaka ianao. Makaka ianao Jesosy io. Amen. Miteranao Jesosy. Makaka ianao Jesosy io. Miteranao fanahy masina. Akpiany masinao, atsakany tananao. Mahery anao, mahery anao. Amen, amen, amen. Atsakany amin'ny tananao. Fanahy masina. Mahery anao. Mahery anao. Mahery anao. Sotra tompo, sotra Jesosy. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hitondra ny fanatitra. Tena hitondra ny fanatitra vokatry ny fofo. Aza mba aza atao mahatsapa tena mihitsy ianao hoe voateritery na voaporiporitra raha manao fanatitra fa ataovy tena vokatry ny fonao ary ataovy amin'ny finoana. Fa izany no lalam-pitahina, lalam-pahasoavana ho anao. Halleloia. Halleloia. Tanterao amin'ny fonao rehetra ny fanatitra. Ka hitondra ny ampahafolo-karena isika zany zao. Dia rehefa aveo tatazany toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Mbola hiderana tompo isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Andao ary atsontsika reto mpitarika reto iroso amin'izay fanompoana tompo amin'ny alalany hira izay. It's
satria fa nitehaka ihany anao dia ataovy mafy nitehaka tompoko ometsika toerana ndray mpitarika fidiarana fa tsika kosa amaky baiboly atao bokyny salamo salamo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa 420 dia ny andininy fatelo sy ny fa 425 salamo fa 420 andininy fatelo fa 425 toy zao zany no vakan'le teny iza no hiakatra any an-tendromboly Jehovah ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina iza no mendrika ho ao amin'ireo toerana ireo dia andininy fa 4 zao ny valiny zay madio tanana sy mahitsy fo izay tsy manandratra ny fanahany ho amin'ny lainga na mianina amitaka dia zao mivalim-pity ho azony zany olo zany andininy fadimy andray fitahina avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitry ny famonjena azy vakina indray ny jaunina voalohany toko faharoa dia ny andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny aza tia izao tontolo zao ianareo na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olon'Andriamanitra tia izao tontolo zao dia tsy ao anatiny zany olo zany ny fitiavana ny ray toy ny mpandaika zany izy toy ny olona mamita tena fotsiny zany ihany izy andimy faina ambin'ny folo fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary nyrehaka momba zao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany ary mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa zay maharitra tamin'ny farany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay avy amin'ny alalan'ireo teny lovakiny ireo riavana malala toka manalika anty fotoan-dehibe ity no akantsika fampianarana akantsika fananarana ihany koa satria tian'Andriamanitra hitoetra ao amin'ilay tena fiainana araka an'Andriamanitra isika rehetra tonga eto ry fiangonana tonga manalika anty fotoam-pivavahana ity fiangonana no ilazan'Andriamanitra atsika zay fa nino a Jesosy sy zay fa nandray an Jesosy sy zay fa manana Jesosy ama olon'Andriamanitra atsika dia hoy ny tompo amintsika ataovy sarobidy sy zava-dehibe aminao ataovy sarobidy sy zava-dehibe amintsika ny famonjena ny fanahintsika rehetra tonga eto ataovy sarobidy sy zava-dehibe amintsika izany mba tsy sy ny fanenenana rahatra zay mitena zany matsy aho satria araky ny hita ao anatyity baiboly ity dia isy fiangonana isy olon'Andriamanitra ho latsa-panenenana amin'ny andro farana ho latsa-panenenana tsy napoziny hoe ho very izy tsy napoziny hoe no lavin'Andriamanitra izy ka zay no mahatonga an'Andriamanitra androany mitona antsika rehetra hoe ataovy sarobidy sy zava-dehibe aminao amintsika rehetra ny namonjen'Andriamanitra ny fanahintsika ataovy sarobidy ary ataovy zava-dehibe aminao amintsika rehetra ihany koa ny nanomezan'Andriamanitra atsika ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy araka voalaza soratra masina matsy dia nanomana fiainana mandrakizay ho an'ny olona zay mino a Jesosy sy zay manana Jesosy
ary nandray an Jesosy ny tompoandriamanitra tsy to. Ahoana ny voalaza Jaona toko fahatelo dia faina ambin'ny folo fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao tontolo zao mihitsy no nitiaviny mba tsy very any amin'ny fahaverezana mandrakizay zay rehetra mino a Jesosy fa kosa anana ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoko fantatsika rehetra toka tokoa ry havana fa fahasoavana nge ny namonjen'Andriamanitra atsika zay mahatonga azy miteny androany atao sarobidy sy zava-dehibe aminao ny namonjen'Andriamanitra fanahinao sy ny nanomezan'Andriamanitra anao ny nanomezan'Andriamanitra atsika rehetra ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Fa fahasoavana no namonjen'Andriamanitra atsika tsy hoe tsara indrindra tamin'ireo fianakavianao akory ianao na isika dia zay no namonjen'Andriamanitra fanahintsika sy ny nanomezana atsika fiainana mandrakizay tsia. Tsy hoe tsara indrindra tamin'ireo mpiaramonina aminao amintsika akory isika dia zay no natokan'Andriamanitra namonjy ny fanahintsika na hoe nanometsika ny fiainana mandrakizay tsia. Tsy hoe avy any an-danitra Andriamanitra no nahita fa ianao dia olona marimarina kokoa, ianao dia olona mendrimendrika kokoa, ianao dia olona tena mba mpanao asa soabe mihitsy, ianao dia tahak'izao, dia zay no antony namonjen'Andriamanitra fanahintsika na hoe antony nanomezan'Andriamanitra atsika ny fiainana mandrakizay tsia. Mazava be ny tenin'ny Paoly apôstôly, mazava be. Hoy izy amin'ny Efesana toko faharoa andiny fahavalo sy fahasivy vakina le teny fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany, tsy avy amintsika izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa nataonao, tsy avy amin'ny asa nataontsika fandrao irere isika. Tahaka manokana dia tena marina be mihitsy io teny io hoe fahasoavana no namonjen'Andriamanitra amin'ny fanahiko, fahasoavana ny nanomezan'Andriamanitra fiainana mandrakizay. Fa raha teo amin'ny mpiaramonina dia mitovitovy ny adalanay tanora tamin'izany andro zany tao amin'ilay tanàna. Teo anefin'ny mpianakavy dia mitovitovy ihany koa ny iainana samy nanompo sampy. Za zao efa tany amin'ny fasany impiry miantso ny fanahy maty mba hita ahy. Be dia be ny adalana ny iainana kanefa isaoran'ny Andriamanitra. Fa tamin'ireo mpiaramonina tao amin'ny tanàna anankiray teo anivon'ny fianakaviana ray matolo namangy Andriamanitra ary namonjy ny fanahiko. Ary inoko fa nisoratra tao amin'ny boky fiainana ny anarako tamin'izany andro zany ary mbola ao zany anarana zany mandrakakehitry mba nanako fiainana mandrakizay. Fahasoavana zany ry havana, tena fahasoavana. Amen. Noho zany dia amafisina amintsika rehetra hoe ataovy sarobidy, ataovy zava-dehibe amintsika ny namonjen'Andriamanitra ny fanahintsika, ataovy sarobidy, ataovy zava-dehibe amintsika ny nanomezan'Andriamanitra atsika ny fiainana mandrakizay. Raisy ity fampahirezana ity teny nambaran'i Jesosy ity fa tena tahaka an'io mihitsy, tsy afa tahaka an'io mihitsy no toerana metran'Andriamanitra atsika. Andao nge vakina ny liko toko fahaefatra andiny fadimy amby roapolo. Liko toko fahaefatra andiny fadimy amby roapolo. Fahalazaiko aminareo marina dia marina tokoa, maro ny mpitondra teny teo amin'ny Israely tamin'ny androny Eli raha ny antony ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy misaromafy tamin'ny tany rehetra. Andiny faina amby roapolo. Nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany dia ho any amin'izay vehivavy tondra tena. Araka io mihitsy zao namonjena fanahintsika sy ny nanomezana ny fiainana mandrakizay antsika io. Io voasoratra io maro be mihitsy ireo vehivavy mpitondra tena, vehivavy tao anatin'ny olana, vehivavy tao anatin'ny fahasaranana no ny hery ny mosary tamin'izany ny andro zany. Kanefa
Eli tsy mba nirahana ho any amin'ireny fa ho aiza ho any Zarefata any amin'ny faritany Sidona ho any amin'ilay vehivavy mpitondra tena anankiray tao Zarefata tany amin'ny faritany Sidona. Ny ran'Andriamanitra tany Eli mba hamonjy azy manoloana ny sarotra indrindra zay nandalofany. Tsy hoe tsara le vehivavy, tsy hoe mendrika mihoatra noho ny rehetra le vehivavy, fa zay le atao hoe fahasoavana no men'Andriamanitra manokana ho azy. Dia mitovy amin'izany mihitsy maro ireo mpianakavy amintsika, maro ireo mpiaramonina amintsika, maro ireo mpiaramianatra, maro ireo mpiaramiasa, kanefa tamin'ireo olona marobe ireo tany aminao Andriamanitra no safidy hoe hovonjena ny fanahinao, homena fiaina mandrakizay ianao, riavanao ataovy sarobidy sy zava-dehibe aminao zany. Amen. Toy izy ndray ny teny 7:20 ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia ray akory azy fa namana Siriana ihany. Mbola tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny Elisa, dia hoy ny Baiboly hoe maro be ny olona boka tamin'izany fotoana izany, tsy nilosana olona boka ny tanàna tao amin'ireo zanak'Israely, kanefa tany amin'ilay lehilahy tao hoe namana Siriana ihany koa le olona tany no ny ran'Andriamanitra Elisa. Dia zany lehilahy zany no nisitran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa. Tsy hoe tsara io lehilahy io fa raha mamaky Baiboly azy ianareo, lehilahy tsy mino, lehilahy tsy tia lala zay tena atao mpanompon'Andriamanitra fa zay ahondony ihany no heverina fa tokony hanaovana azy, kanefa dia nisitranina tamin'ny alalan'ny Elisa izy. Zay le teo hoe fahasoavana. Dia zay mihitsy ny mikasika antsika fiangonana tonga eto. Voavoatra ny fanahinao, voasoratra boky fiainana ny anaranao, ary no manao anao ny fiaina mandrakizay, satria nahoana tsy hoe tsara indrindra noho ny hafa ianao, fa zay le atao hoe fahasoavana no menanao. Manoloana zany rehetrarehetra zany dia hoy aho hoe ataovy sarobidy aminao sy zava-dehibe aminao ny namonjen'Andriamanitra ny fanahinao, ny nanomezan'Andriamanitra anao ny fiaina mandrakizay. Ary oka hipololotra fisaorana an'Andriamanitra mihitsy ianao manoloana zany fahasoavana zany. Tena hoe oka hipololotra fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra ianao. Andao tsika rehetra hiaraka hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tehaka faran'izay mafy be. Tena tehaka mirefidrefitra, tsy tehaka takizao fa ataovy tehaka ambony be. Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleluja, amen. Ama olon'Andriamanitra antsika ihany koa tompoko dia mitandremy, tena mitandremy, aoka tsy anaraka na anaka ny fomba fanaon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny olona zao tontolo zao dia manana fomba fanaony, fa ny olon'Andriamanitra ihany koa raha ny voalazan'ny Baiboly dia manana fomba fanaony. Ny olona zao tontolo zao dia manana fomba fanaony araka fomba ny démonie, fa ny olon'Andriamanitra manana fomba fanaony araka ny fomba n'Andriamanitra. Amen. Ny zany dia mampitandrina Andriamanitra hoe mitandrema ianareo, tena mitandrema, aoka tsy anaraka na anaka ny fomba fanaon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity isika. Ary aoka tsy voasarika ho amin'izany mihitsy isika, mijoro tsara, tehirizo ho an'Andriamanitra zato isan-jato isan'andro san'andro mandra-pandao antsika ity tany ity ny fiainantsika. Ary aoka tena hoe anaraka ny fomba n'Andriamanitra arabaky teny isika. Amen. Mazava be ny teny nataon'ny apôstôly Jaona
le nivakitsika ty ary aloha jauna voalohany toko faharoa ady fadimy amby folo ka hatramin'ny ady fafito amby folo andonge averina vakina le teny za ty zao tontolo zao na izay zavatra amin'izao tontolo zao ianareo zay le afatra raha misy olona raha misy aminareo tia izao tontolo zao kanefa mpivavaka kanefa mpino kanefa olon'Andriamanitra dikany tsy ao anatinao zany ny fitiavana andray hoy ny apôstôly Jauna fa ny zavatra rehetra atao amin'izao tontolo zao dia ny filany nofo ny filany maso ary ndraika momba zao fiainana izao dia tsy avy amin'Andriamanitra raintsika fa avy amin'izao tontolo zao ihany zany hoe avy amina démonie avy amina devoly ka dia tsy tokony andeha tahaka ny fandehanan'ny olona eto amin'izao tontolo zao isika ady fafito amby folo ary mandalo zao fiainana izao sy filany tena mandalo fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay halleloia amen ny antony mahatonga atsika mila mitandrina mafy amin'izao vaninandro misy antsika izao dia ity nanomboka tamin'ny fotoana na alavo an'ny adama seva lay olombelona noharian'Andriamanitra voalohany dia voalaza n'ity baiboly ity fa nanjaka teto ambony tany ny devoly ary nahazo vahana teo amin'ny fiainan'ny olona ry zareo ary araka ny voalaza ny Jesosy azy lasa rainy devoly mihitsy lasa rainy olombelona mihitsy ny devoly zany hoe raha zavaina mivantana dia hoe lasa dadan'ny olombelona ny devoly ka zay tian'ilay devoly no neken'ny olona sy naran'ny olona ary marobe mihitsy ny olona no miaina fiaina tak'izany le tena tiany devoly no arahany fa lay tian'Andriamanitra toeriny eno nge ny fomba fitenin'i Jesosy raha nananatra sy nanitsy ny vahoaka jiosy izy zay nyrere fa taranak'i Abrahama dia zao ny teny nataon'i Jesosy tamin'ireo jiosy Jauna toko fahavalo andiny fahaefatra amby fapolo ho Jesosy ianareo avy amin'ny devoly rainareo ianareo avy amin'ny devoly dadanareo ka zay sitriky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamonoolona hatramin'ny taloha ary tsy toetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azo nolazaina satria mpandainga izy sady rain'laingy zay fantana be ohatra zany ny teny nataon'i Jesosy tamin'ireo jiosy ary io vakina amintsika io fa miteny amintsika tak'izany ihany koa izy nitanjo ny devoly matsy tahorinany fahalavon'ny adama seva nitanjony dia izao mba ho very hiaraka amin'ny devoly any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny zanak'olombelona samy nanota ihany matsy na ny devoly na antsika olombelona fa ny devoly zay nanota dia voasoratra fa natao very mandrakizay any amin'ny fariafy sy solofara tsy mendrika omena famindrapo fa tsika olombelona kosa dia no havan'Andriamanitra ka na dia efa nanota tahaka ny devoly azy dia no havan'Andriamanitra hoy nanapa-kevitr'Andriamanitra fa vonina me famindrapo vonina monjy ny fanantsika ary vonina ny mbola hanome antsika ny fiaina mandrakizay dia zay zavatra nitrangizay no tsy tatiny devoly tena be fialonany zareo samy nanota ihany rangaka nahoana ny olombelona no navahana noho izany manatanjona ny devoly hoe ny zanak'olombelona rehetra dia nananay tanjona ny amabona azy mba ho very mandrakizay miaraka aminay any amin'ny fariafo sy solofara izy dia zao zava-misy zao zavatra ataony zay olombelona efa azo ny atanana dia afatotry ny devoly faran'izay tena mafy indrindra afatotry ny devoly ary ataony jamba mba tsy ho voavonjy mihitsy afatotry ny devoly ary ataony jamba
mba tsy voavonjy mihitsy. Zao ny tenin'ny Paoly Korintana faharoa toko fahaefatra andiny fahaefatra. Izay no ajambain'ny Andriamanitra zao tontolo zao, zany hoe no ajambain'ny devoly. Dia ny sainy tsy mino mba tsy posan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra. Tena mamatotra, mafy dia mafy ny olona zay fa azo ny atanana ny devoly ary miezaka tena manajamba masom-panahy ny olona. Zany ange no antony matoka olona be dia be amin'izao vanin'andro misy antsika izao, efa hitoriana teny ambara amin'ny fahatsaraan'Andriamanitra, ambara amin'ny amin'i Jesosy. Lazay mijoro vavolombelona mihitsy ianao mitantara ny zavatra efa nataon'Andriamanitra taminao, fa dia tsy ahoany zany, tsy rariny zany, satria mbola isan'ireo olona voafatotra, isan'ireo olona zay no ajambain'ny devoly ny mason'ny fanahy. Zany no aty matoka ny olona be dia be, olona marary, efa tena mijaly, tena mijaly, tena mijaly, efa ory, tena ory, tena ory, efa lany vola mikarena, tonga ny aminy anao, mitory an'i Jesosy mpanasitrana, mijoro vavolombelona amin'ny zavamagaga nataonao, fa tsy mbola tratra ihany izy, tsy mbola rotra ihany izy. Satria nahoana? Satria zay lay akon'ilay famatorana mafy dia mafy nataon'ny devolin'ny olona, akon'ilay fanajambana nataon'ny devoly ny olona. Ambon'izany ataon'ny devoly malalaka, tena malalaka be mihitsy ny lalany makany amin'ny fahaverezana, tena hoe migodana, tsy sakatsakana. Dia mora amin'ny devoly mitana ny olona hoe ando anaraka anay, malalaka be ny lalana, tsy sakatsakana. Zao matsy ny lala makany an-danitra, makany amin'ilay fiainana mandrakizay, teritery, etiety. Jesosy tery an'izany. Misy condition marobe tsy maintsy iainana, dia tsy te hihitra amin'izay condition amin'ny karazana zay ny olona. Malaina koa isisika amin'ilay vavady ilay lalana tery dia tery, dia vitsy ny mitrano Jesosy. Andao nge vakina ny Matthieu toko fahafito andimy fahatelo ambin'ny folo. Midira vavady ety ianareo, zany hoe tery ilay vavady, fa lehibe ho Jesosy ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny mitrano. Andiny faefatra ambin'ny folo hoe fa ety vavady ary tery ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Tanao fa tena mitady hevitra mihitsy ny devoly amatorana andreo zay voafatotra, mba tsy votsitra, mba tsy voavonjy ny fanahy. Miezaka mafy devoly manajamba amin'ny masom-panahy ny olona, ka na dia efa entina ao amin'ny toerana mazava aza izy, dia mbola tsy mahita an'ilay tokony ho hitany, fa aizina foana no hitany. Zay zany ny zava-misy amin'ireo olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra. Fa mikasiny amintsika zay efa mpinondray, isika zay efa manana fanahy voavonjy, inona ho ianao no ataon'ny devoly? Ataony zay amabona antsika mba hatoka antsika mpino andray ny toetrany devoly. Tena miezaka mihitsy zany devoly mamafy ny toetrany eo amintsika mpino, eo amintsika fiangonana zay efa manana fanahy voavonjy. Toy ny hoe ataony zay hatoka antsika mpino anana toetra miavinavina, ataony zay hatoka antsika mpino anana toetra mirere, miavinavina, mirere, mihevitra ny tenany hoe izy ny tsara indrindra, izy ny mahery indrindra, mihevitra ny tenany hoe izy ny tena akasitrany indrindra, izy ny tena be fahasoavany indrindra. Toetra na devoly zany ry havana, toetra ny devoly zay afafiny eo amintsika fiangonana. Toy ny hoe ataony zay hatoka antsika fiangonana, tsika olon'Andriamanitra, hitoetra olona makahala foana, hitoetra olona maloto fo, hitoetra olona tsy mamelaeloka mihitsy. Toetra devoly zany fa tsy toetra n'Andriamanitra. Tena mamabo antsika mba ho amin'izany toetra zany mihitsy ny devoly. Ataony ihany koa zay amabona antsika mba hanaraka ny fombany, toy ny hoe manompo an'Andriamanitra ihany ianao, fa ny fomban'ny devoly manota
foana ianao. Manompa n'Andriamanitra ihany ianao fa ny fomba ny devoly ataony matimaty ara-panahy, ataony matoritory ara-panahy, ataony manompo amin'ny fombafomba, amin'ny fahazarana. Zany rehetrarehetra ny fomba ny devoly daholo. Tsy mijanona amin'izay fotsiny ihany anefa fa ataony mihitsy izay hiverena an-dalana. Zany hoe ataony izay tsy hijanonanao anatin'ny valan'i Jesosy. Ataony zany amin'ny alalan'ireo olana izay entiny, amin'ny alalan'ireo ady izay entiny, amin'ny alalan'ireo sakatsakany izay entiny. Zao ny ao an-tsainy devoly. Rehefa tsy afaka olana reto fiangonana reto, rehefa tsy afaka ady reto vahoakan'Andriamanitra reto, rehefa tsy afaka sakatsakana izy, aizany tsy emitra e, aizany tsy ala amin'Andriamanitra e. Zany ny toe-tsainy devoly. Tsy hoe zao izy vao manao an'izany fa efa hatramin'ny taloha. Tsaroako zao ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Zany lehilahy telo lazany, tena lehilahy nanana ny mahisy azy teo amin'ny fivavahana, teo amin'ny fampoana an'Andriamanitra, ary tena reren'Andriamanitra mihitsy zany telo lazany. Na dia tany amin'ny tany Babilôna azy, tany amin'ny tany tsy misy olon'Andriamanitra azy, ry zareo no ny asa dia nasehony fa sarobidy tamin'ny famonjena ny fanahany, sarobidy amin'ny fampoana an'Andriamanitra, ary tsy mivadika tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Tezitra ny devoly tamin'izany. Reto koa dia tena miseho milay eto amin'ny tanàna. Tena aiza tsy azahoantsika andreto hoe andao asintsika olana, ady, zavatra sarotra mitondra fahafatesana eo anoloany. Aizany tsy vadika e, aizany tsy ala amin'Andriamanitra e. Dia nobakio ny devoly ny mpanjaka tamin'izany andro izany. Nanamboatra sary olona volamena, sary vongana volamena, goavambe. Any amin'ny tany lavitra tonga dia mahita ny sary vongana volamena io ny olona rehetra. Dia nambara tamin'izany hoe na iza na fokom-pirenena izy, na fokom-pirenena izy ka mandre feony anjomara mampifaneny dia natao iakoka amin'io sary vongana volamena natsaka-panjaka io izy. Fa raha misy mandatsy anao an'izany, miandry azy ny lafaoro mirehetra afo, miandry azy ny fahafatesana. Eo ny devoly no nanatona ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ahoana ny hevitrareo? Aina sa inona? Inona sy safitinareo? Aina sa inona? Fa nasehon'izy telo ny rahalahy, na dia mafy tohinary ny olana sy ny ady ary zavatra sarotra, tsy vadika amin'Andriamanitra izahay. Le fomba fitenin'izy telo ny rahalahy mihitsy tena mampahery be. Sanatria aminay ny ankoka amin'ny sary vongana volamena natsakanao ry mpanjaka. Sanatria aminay zany, zava-pady aminay zany, tsy hanao an'izany mihitsy izahay. Tezitra ny devoly, tezitra ny devoly. Mbola miseho milay ihany, afanao pito ny lafaoro. Fa raha mbola mandahy amin'ny tendra mandeha ty, any saza azy ireo, fa tsy niova mihitsy izy telo ny rahalahy. Zay fiainana izay mihitsy ny tian'Andriamanitra ho hita. Ain'Andriamanitra ke efa manafika be mihitsy ny devoly amin'izao vaninandro zao e. Tena ain'Andriamanitra zany. Fa ianao mila mijoro. Amen. Ianao mila mitoetra tsara. Ianao tsy mahazo mivadika. Sa tsy amaina mafy be ve? Matsiaro ny tantarany Daniela ihany koa ao. Romotra ny devoly ary nanomana tetika indray hoe ty Daniel ity, aiza veka intelo isan'andro mivavaka amin'izao Andriamanitra izao. Raha tsinonako, taoko mahita faisany ty androany. Miseho milay ihany koa. Tonga dia namoaka lalàna ny mpanjaka. Fa ao anatin'ny 30 andro tsy misy olombelona mahazo manao fangatahana na amin'ny Jehovan-Andriamanitra, na amin'ity, na amin'ity, na amin'itsy, afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany anatin'ny 30 andro. Fa zay mandika an'izany dia ho samborina, miandry azy ny lavaka misy liona dia ny fahafatesana. Dia samy nanara-maso an'i Daniela daholo ny rehetra, fa jamais tamin'i Daniela ny hanao fangatahana amin'ny mpanjaka. Zao ny tenin'ny Baiboly.
intelo isan'andro Daniela nivavaka tamin'Andriamanitra. Amen. Satria efa fanao tamin'ny taloha izany. Ka rehefa hita fa voisiny iny dida dia mbola nitohizana, tsy niova mihitsy izy, fa nitelo isan'andro foana izy no nivavaka tamin'Andriamanitra. Nisamborona izy fa tsy niova mihitsy ny tao anatin'ny Daniela, fa ho an'Andriamanitra mandrakizay. Halleluia, halleluia. Riavana malalo, fiainana tahaka izany mihitsy ny tian'Andriamanitra ianantsika, satria araka nambarako teo hoe hatrany alobe tany ka mandraka ankehitriny dia tena manao izay azo ataony devoly hitomana antsika mba hiemotra sy verin-dalana mba hiala ao anatin'ny valan'i Jesosy. Fa itsika rehetra toka eto hijoratra amin'ny farany, tsy hivadika amin'Andriamanitra, tsy hiala amin'i Jesosy, mandrakizay ho azy isika. Raha tapa-kevitra ho amin'izany itsika rehetra, andao hiteka faran'izay mafy. Mahafinaritra le teka, mahafinaritra be. Halleluia. Fa izao tsy vita niteka le izy, fa mila tena fahavononana. Zao nge ny tena nataon'i Petera. Petera voalohany toko 5:9. Hoy izy, mitandremy ianareo, mahonona tena ianareo, miambena mihitsy ianareo. Io voasoratra io fa ny devoly favalinareo mandehandeha tahaka ny leona mierina mitady zay rapany. Zany hoe ny devoly zany dia zay mihitsy, tena mandehandeha mierina tahaka ny leona mitady zay rapany. Aiza misy olon'Andriamanitra tokony harapaka, iza amin'ireo mpivavaka ao Androndrakely ireo no asika hidirana tsetra mba ho harapaka. Zany dia tahaka ny devoly amin'izao vaninandro zao. Ary Paoly apôstôly azy dia efa niteny asa Efesana 4:7-8. Hoy izy, mitandremy ianareo tena mitandremy ianareo fiangonana ato Efesosy aza manome fitoerana devoly, fa tena mitady toerana hipetrahana mihitsy ny devoly. Mitady toerana hoe ahoana fomba afaka miditra ao anatin'ny ranony, mipetraka ao anatin'ny ranony. Fa rehefa tafiditra ao zahay dia afaka anao mission. Ary mission lehibe kendrenay zareo miverin-dalana, zareo miala amin'Andriamanitra, miala amin'i Jesosy. Ka tena mila mitandry antsika, mila mitandry antsika, mila mitandry antsika. Dia zao tiako hazavaina amintsika. Rehefa manaiky sy mandray ny toetra ny devoly isika, rehefa manaiky sy mandray ka manaraka fomba ny devoly isika, rehefa miala ao amin'ny valan'Andriamanitra isika, dia azo antoka fa tsy maintsy very, tsy maintsy very tahaka ny devoly. Ary zay no isiany fanenenana. Efa hainareo nge le teny nataon'i Jesosy Matthieu 7:9. Hoy izy, tsy izy rehetra manao amiko hoe tompo niditra fanjakany lanitra, tsy izy rehetra manao hoe zavavakatsy na zavavaka roa niditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapo ndraiky zay ny an-danitra ihany. Ianao ake raha ohatra ka babony devoly ka mandray ny toetra ny devoly hoe miavonavona, mirere, mankahala, maloto fo, tsy mamela heloka. Raha ianao ka manaraka fomba ny devoly hoe manota ihany na dia mpivavaka azy, matimaty amin'izao mampino anao zao na matoritory, na hoe fombafomba no amponao an'Andriamanitra, mieritreritra avy ianao fa ao anatin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Tsia tsy izy rehetra manao amiko hoe tompo niditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapo ndraiky zay ny an-danitra. Dia zao ny témoignage-n'olona be dia be, témoignage-ndreo olona mandinina. 2:20. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao faizahay, ary tsy efa namoaka démonie tamin'ny anaranao faizahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao faizahay. Dia zao mivaly teny Jesosy, ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay
miala amiko anareo mpanao meloka. Enjany zany a, enjany zany satria izay le fiainana tsy malina fitapitany devoly dia manaiky fitapitaka ataony, tsy matsapatena hoe sarobidy ny famonjena na sarobidy ny fiaina mandrakizay. Any amin'ny boky ny apokalipsy 7:20 dia misy teny tahaka izao, 7:20, apokalipsy 21:27. Ary tsy mahitra mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana, izay ihany zanak'ondry ihany. Izay rehetra voatahiry voasoratra ao boky ny fiainana ny anarana, ireo ihany zany no ekena hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Kanefa moa raha ohatra ka nandray ny toetra ny devoly ianao, nanaraka ny fomba fanaony devoly ianao, no eo foana ny anaranao voafafa, zay mahatokany io teny io hoe fa izay voasoratra ao anaty boky ny fiainana izay ihany zanak'ondry ihany no hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia zao zany no anentanako antsika rehetra amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tompoko. Tehirizy ho an'Andriamanitra foana ny fiainantsika rehetra, na amin'ny andro na amin'ny alina, na aiza na aiza, tehirizo ho an'Andriamanitra foana ny fiainantsika. Tehirizo ho amin'ny famasinana foana araka ny fampianaran'ny Petera ny fiainantsika. Tehirizo ho ao amin'ilay fiainana miray amin'ny fomba n'Andriamanitra foana ihany koa ny fiainantsika. Araka ny torohevitra nomeny Baiboly, arovy zao famonjena lehibe zay efa namonjen'Andriamanitra antsika izao. Arovy, tena arovy ara-baky teny. Aza vela amita mission eo aminao mihitsy ny devoly. Aza vela amita mission izy. Zao nge ny teny nataon'i Petera, averiko indray le teniny. Petera 2:5 dia ny 5:7. Hoy izy, mitandremy ianareo, miambena ianareo, mahonona teny ianareo, fa ny devoly favalinareo mandehandeha taka liona mierina mitady zay rapana. Fa zao ny torohevitra meko anareo Petera, akoatra le fitandremana sy fahonona teny, zao ny torohevitra meko anareo. 5:7, toero izy. Zany hoe mila toerina ny devoly, tena mila toerina, fa tsy hoe hitondra sitrapony eo aminao izy dia manaiky anao, fa mila toerina. Ataovy manaiky ny fanahinao, ny tenanao sy ny ainao, fa tsy hoe sitrapony nofo no avelanao domine, na sitrapony ny ainao no avelanao domine, fa avelanao sitrapony fanahinao. Toeriny devoly. Ary araka tenin'i Paoly, Efesana 4:20 dia hoe tsy mena toerana tsotra ao izy. Tsotra, tsisy adevitra, tsy mahazo toerana ianareo, tsy mahazo toerana ianareo. Amen, amen. Zany nge no antony matoka amin'ny Baiboly mampianatra hoe raha ohatra ka nisy zavatra nanafitohana anao, nisy teny nanafitohana anao, dia afaka no tezitra ianao, afaka no tezitra. Fa izao tandremo azo atao tratra masoandro miletika le fahatezerana, misy dikan'izay. Fa raha mbola hiti-po ianao ataonao tratra masoandro miletika, azafady ianao ihany ny anana olana, afiaranao s'Andriamanitra zany. Fandroany mamety torohevitra anao izy, azo omena toerana ny devoly. Asa vovoaka izy androany raha ohatra ka efa nazo toerana, asa mandeha izy androany raha ohatra ka efa nazo toerana. Manaova aoko confesy amin'Andriamanitra anao ka hiaiky hoe tompo anao sitraponao ety an-takana any an-danitra ao. Dia ity zany afatra farany fa ovakiko aminareo le teny. Efesana 1:7-5 vakiko le teny. Hoy Paoly, isarana ny Andriamanitra rain'ny Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araky ny fidianany antsika tao aminy. Fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao, mba ho masina ianao sady tsy misy tsiny eo anatreny ianao isika rehetra.
rehefa niotendrendra teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitranin'ny fony. Petera 2:1 andiny 7 faefatra ary fadimy. Isaoranay Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganana Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fahasoava zany nateraka Andriamanitra isika tao amin'ny Jesosy. Nateraka Andriamanitra ho amin'ny lova tsy mety simba. Amen. Ho amin'ny lova tsy mety tsy misy loto. Amen. Ho amin'ny lova tsy mety levona voatahiry any an-danitra ho anareo. Zay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho any aparany. Halleluja. Tsara amintsika rehetra ny tompo. Andao isika amin'izao fotoana izao hipepetrahana. Tena hivavaka, tena hivavaka. Tiako tena hoe ho amafisinao androany ny tena fanapa-kevitrao fa ianao dia hitoetra ho an'Andriamanitra mandrakizay mandra-pandahoanao ny tany ity. Ary raha nisy tamintsika natsapa-tena fa voasariky ny devoly ka lasa manana toetra la devoly ankehitriny. Voasariky ny devoly ka manao ny fomba ny devoly ankehitriny. Na sanatria eto anao fa saika efa verin-dalana. Tena efa verin-dalana. Andao hibebaka. Andao hanao fifonana. Andao eky ny amin'izany fahadisoana izany. Fa tena tiantsika Andriamanitra. Mbola vonina ny amelantsika izy amin'ny androandroany ity. Amen. Andao ary eo pepetrana ihany, apetrao eo amin'ny fonao tananao. Dia hivavaka be mihitsika rehetra. Tena hivavaka be. Ary anatin'izany roe devoly. Asa mandeha izy. Fa resinao io, resitsika rehetra io. Ndao azy hivavaka. Le tena etaetanao tompoko ny oloarana. Fa ianao dia hijoratra amin'ny farany. Tsy hivadika amin'Andriamanitra mihitsy. Fa na dia tery aza ny lalana. Dia androso foana ianao fa tsy hemotra. Ary na dia mafy be ny ataka devoly. Dia androso foana ianao fa tsy hemotra. Zay le vavaka irantsika rehetra manao. Samy vavaka izy. Samy vavaka izy. Samy vavaka izy. Samy vavaka be izy. Angatana mpitarika fiderana mbandroso ety anoloana. Halleluja. 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 Halleluja, halleluja. Mangina indray isika fa hivavaka ho anareo ao. Andriamanitra, mino fa lehibe ary tena lehibe ny fampitraponao amin'reto fiangonana ireto. Ary amin'ity androandroany ity, ny hery ny fitiavanao, ny hery ny fahasoavanao ho ao amin'izao fiangonana izao. Ka hijoro ho anao Jesosy hatramin'ny farany ity fiangonana ity. Tsy hemotra mihitsy na hiverin-dalana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy voatahiry ho an'Andriamanitra ny rehetra. Ary efafako ny rano Jesosy ho famelan-keloka ty fiangonana ity.
ho fiarovana azy ka hivoaka mpandresy amin'ny androm-piainany rehetra izy. Ho resy tosika eo alohan'ny fiangonana rehetra ane nydevoly mpamingana. Ho resy tosika amin'ny anaran'i Jesosy an'izany. Misaotra Tompo. Halleloia, halleloia, halleloia. Akimpian'ny masonao. Andao hiarantsika manao le hira hoe hatramin'ny farany. Ato avy amin'ny fonao manontolo izany hira izany. Satria hainao tsara ny tokira dia akipimy maso. Atsakany mihitsy ny tanana ho marika fa manotena ho an'ny tompo hatramin'ny farany ianao. Asehoany atahetanao ho an'ny tompo hatramin'ny farany.
misaotra Andriamanitra fa ianao nitokiranay teo izay nataonay tamin'ny fona rehetra fa ho anao hatramin'ny farany izahay ka dia mandray atanana anay tokoa ianao tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tao hiteka mahafontono isika dia manaraka izany isika ny farany volana tahaka izao moa dia mizara valopy isika nomena anarana hoe raky dehibe efa nataontsika hatramin'ny taloha ela be le izy ary mbola tohizantsika hatramin'izao satria mahasoa ny asan'Andriamanitra nataontsika ka angatana ireo tompon'andraikitra ray mpianakaviana hizaran'izany valopy izany dia zao no teneko tompoko amin'ny herinandroany averinao le valopy miaraka amin'ny fandraisana anjara dia mba tena aza diny mihitsy ny mandray anjara sanatria voazara ny valopy dia ny atsasany ihany ny tafaverina dia ataonao inona ary le valopy tsy naverinao zay matoka amin'ny teny hoe azadino amin'ny herinandroany mandraisa anjara ary manao vabe amin'izao vaninandro fahasarotan'izao lakile mpitahiny lakile mpambiazana raha mivolasan'ny baiboly ny famafazana ny fanomezana ka dia tanterao amin'ny fonao rehetra izany mangataka ireo ray mpianakaviana androso avetrany izara le valopy raky dehibe mbola anao ira ihany isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Ny vehivavy akeo mandroso fa vitsikely ny alana avy amin'ity zao vitsikely ny olo mizara valopy dia mandroso ny vehivavy maka le valopy to mandroso Maiteranga
dia takizao zany ny filazana misy filazana moa zany teto kasika ny batesan'ny rano dia somary diso ny teniko fa ny batesan'ny rano zay ho tanterantsika dia amin'ny sabotsy 15 volana jolay no zany zany a ny rem-pianakaviana na ny vehivavy finoana dia afaka manao vavaka tendrombohitra any Ambotsimeloka ianareo raha tsy diso fitadiako amin'ny asabotsy 9 volana jolay ho avy zao. Ny batisan'ny rano zany dia fa amin'ny 15 volana jolay ary ny vavaka tendrombohitra ataon'ny rem-pianakaviana asabotsy 9 volana jolay. Dia manjatso telo arivo zany ny frais. Dia farany androany dia tokony vorindrotsika amin'ny 12 ora na amin'ny 2 ora. Fa ny amin'ny 2 ora zany a dia ataontsika miavaka vavaka manokana ho an'ny firenena malagasy misy atsika. Isika manana adidy sy andraikitra amin'izay ty firenena ity amin'ny alalany fitoriana ny tenin'Andriamanitra zay tokony ho ataontsika foana. Fa rehefa voavonjy fanany olona dia miaina mpanao ratsy. Dia mila mamonjy ty firenena ity ihany koa isika amin'ny alalany vavaka fifonana ataontsika. Mandroso eo banky isika mifona ho an'ny malagasy, mifona ho an'ny Madagasikara. Ka raha riva amin'ny roa zany a dia spesial ho amin'izay mihitsy ny fotoana zay ataontsika eto. Ka dia samy mitonga arak'izay a sika fiangonana mandray anjara. Dia farany isika fiangonana RHEFI Androndrakely sy ny fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara dia natao iombona vision amin'ireo fiangonana kristianina manerana ny Afrika. Zao zany ny fifanarahana hoe Afrika zany atao ifitoeran'ny fifohazam-panahy lehibe maneran-tany. Amen. Ka olona marobe eto Afrika zany no kendrena ho vonjena amin'ity taona ity. Raha ho antsika eto Madagasikara dia zao zany ny fiombonan-kevitra iarahan'ny fiangonana hoe vahoaka malagasy ampafolo vahoaka malagasy ny vonjena hoe 2,9 sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa amin'ny vahoaka malagasy any no kendrena ho vonjena amin'ity taona ity. Tsy vitany amaina sy ny alelo fotsiny any fizandriavana fa mila antsika manolo tena andeha hiasa ho an'Andriamanitra, andeha hijory vavolombelona. Tsika nge tsy voavontsy takizao raha tsy nisy olona nitoro-tena tamintsika e, raha tsy nisy olona nijory vavolombelona tamintsika e. Tahaka zany dia fantatra fa marina be tamiko le izy tsy voavontsy takizao raha tsy nisy olona nitoro-tena sy nijory vavolombelona. Dia takizany koa tsika rehetra io. Ka efa nazo mamay-pona ianao andeo zara mamay-pona. Amen. Dia ity misy zavatra kely takizao. Izy ity zany tsy hoe ho zaraina eny amin'ny olona ivelan'ny valan'i Jesosy fa natao ho antsika mpiandraikitra, natao ho antsika mpanao as'Andriamanitra, ho vakintsika matetetika, ho famporosiana antsika mba andeha hiasa ho an'Andriamanitra. Ty zavatra tanako ity dia mahazo an'ity daholo ny akamaroan'ny kristianina rehetra eto Madagasikara, hatrany atsimoka hatrany avaratra, hatrany atsinaka hatrany andrefana. Ny akamaroany ireo mpiandraikitra, ireo mpanao as'Andriamanitra dia mahazo an'ity daholo. Ka dia rehefa farana ny fotoana dia nareo matsapa-tena mpiandraikitra, mpanao as'Andriamanitra, teram-panahy mba andeha hanao as'Andriamanitra amin'izay dia makatao mba tiato anareo maka azy ity. Maka azy ity misy mizara azy ao ivelany ao. Zay zany tompoky ny fotoana antsika teto. Ka dia amarana ny fotoana amin'ny alalan'ny fiderana makotrokotroka tena hoe hifaliana sy ravoravoana isika. Tao azy itsangana.
atsika